mbola vaovao mifandraiky amin'izay fampihavanam-pirenena zay ihany fotoana tokony hirosona amin'ny fampihavanam-pirenena zao ny révérend Andrianali John Andriamanampy fantatra amin'ny anarana hoe révérend Satrobory izay filohan'ny AMF 3FM ny antso ireo filoha dimy mandray anjara amin'ny fampiaonana tanterahan'ny FFKM ny tenany mba aharitra hatramin'ny farany eo amin'ny dingana rehetra arahana amin'ny fampihavanam-pirenena ka ampiatra tokoa ny fampihavanam-pirenena dia rahantsika ny fanazavana zao dia anisan'ny tsy nanam-pitenenana momba ny hoe ahoana ny fametrahana amin'ny gouvernement io satria andraiky ny premier ministre zany ary zay koa nahagaga hoe ahoana ary ny anankiray tamin'ny mpivory tao vato andry ny Rina Rajoelina ny vory ny tao dia iny fa nivoaka samirery izy tia niazakazaka tany amin'ny Milton ary dia nilaza fa tsy akasitrahany io premier ministre io dia mametraka fantina fa izy ianao zay mahasahy manao an'izany raha jerena ny alaheloko nandorana ny radio sy ny télévision io fa nanambaba tsy ranan'io izy nanao an'io ary latsa-dranomaso daholo rehefa nidoranareo io radio national nefa io ny harem-pirenena zay very tanteraka amin'izao fotoan'izao ka everika fa aza dia manao izany fa izy moa ianao no asahy ilazy hoe tsy akasitrahako ranony généraly eny le rangahy io ary tsy vita hoe généraly fa nananany olona fitokisana dia zay nametraka azy eo fa tsy ianao no andeha tsara ary zay koa no angatahako amintsika rehetra mpitondra mba hahatsapa tena fa tafiditra lalina ao anaty fahoriana mivoaka malagasy